La 4G Batelma vous présente Nivavo. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nulchano ni Fampalalambavo. Olona ray no namony eny ary sivina ratra raha ny antotanisa azo teo anivon'ny hôpitaly SGR vokatry ny fiotsahan'ny trano lehibe iray teny Anosizato Atsinanana ny maraina teo. Manoloana ny toedrarah misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny, miantso ireo namany tsy OPF ireo solombavamboaka voafity teto amin'ny faritra Analamanga. Ny soatoavana sy ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny tokony hojerena hoy izy ireo fa tsy ny fitiavan-tena sy ny fitiavana fahefana. Tsy tantaratra amin'ny faktura voarain'ny tokantrano maro ny fianan'ny vidin'ny herinaratra araka ny fametrahana ny Optima. Vao maika aza niakatra ny vidin-jiro voarainy volana janoary hoy ny tokantrano iray izay nanaovana fanadihadiana. Maro amin'ireo fiara mifamoivoy eto Madagasikara no tsy ara-dalàna na ara-teknika izany na ara-taratasy araka ny fanadihadiana natao teo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Tato anatin'ny 5 andro izay nanaovana fitsiriana mahery ny 700 ireo fiara tsy ara-dalàna. Maresaka iraisam-pirenena, olona 570 no naratra mafy vokatry ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka tao Liban ho fanoherana ny famerenana ny fihibohana any an-toerana. Nahery vaika ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Ny adidiny revatra. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao olona iray no namony eny sivina ratra. Raha ny antotanisy azo teo anivon'ny hôpitaly SGR vokatry ny fiotsahan'ny trano lehibe iray teny Anosizato Atsinanana ny maraina teo ny adidin'izay zetiny Iona Saina. Fipoahana mafy no nanaitra ireo mponina nipetraka nanamorona ity trano lehibe anateran-tany vahiny eny Anosizato Atsinanana ity ny maraina teo tokony ho tamin'ny 10 ora. Rehefa nojerena niotsaka ny beton teny amin'ny rihana fahatelo ka nanotitra ireo mpiasa ny asa tao anatiny tamin'ireo rihana ambany. Efa ninjera le izy dia nindona ny loko dia fanina dia tsy natazana nenena intsony dia nitapika izay dia nitady lalana tsy nahita lalana voany fa nisy an'ilay krositra ohatry mipoaka dia nisy nalalaka kely teo dia nivoaka ilay namanay voalohany analan'ilay krositra ambony teo dia teo izay nisaoty dia mivoaka teo dia nisaoty tany ambadika tany. Firina reo tao? Izay 10 ralareriny tao. Satria tsy tazana intsony vao mipoaka be ilay izy dia tonga dia nirotsaka daholo ilay dalina rehetrarehetra dia tonga dia naneranay. Dia niantso fonjay moa izay mahaizana tsy aim mihitsy. Izay tao ampovoan'ny taony tery dia nisy nalalaka kely dia mifampisintona tongotra ny voana teo amin'ilay tery kely ohatr'izay. Dia iny mifampisintona tongotra ny vovana anany. Tao amin'ny première fa ilay izy 2e étage zany 3e mirotsaka nakany amin'ny première. 3 étage izy zany zao fa 5 étage ny tena devieny. Ny zava-nisy tao zany izay niasa nanala entina tamin'ny botonera dia izay satran'ilay isan'andro hoe misy camion manatitra vato dia mibodina be dia tany izay mivoaka tao anatin'ilay orinasa niasanay efa olona safotifoty sy vovoka be nitanay dia misy ara ny sasany eny 3e étage mitsoraka mamonjy ny tenany mihitsy amin'ilay tranon'olona. Ilay ray maty zany ohatrany hoe Olivier aloha ilay ray maty, ilay ray aloha zany hoe Olivier fa manisan'ny élément le chef de santé dia ohatrany hoe ronta raiky ireto zao misy olona miteny mihitsy ronta raiky eo fa ilay Olivier aloha zany efa hita proof hoe maty. Tokony tamin'ny 10 ora maraina teo tao anatin'ny fahanginana tanteraka izay tato no nisy zavatra mipoaka be avy any ambadika avany. Hitantsika amin'izao ny dégâts vaky daholo ny fitaratra fisoran'ny trano satria tena mifanakekely amin'ilay tranonay ilay izy tao anatin'izay fotoana izay zay mbola tsy nafantatra hoe inona marina ilay tena zavatra nitranga fa niezaka hoe nivoaka fotsiny aloha izay fotoana vitsy tao aorianan'izay vao natsikasitra hoe ilay trano ato aoriana ato no nirodana niotsaka.
tsy navela niditra anao ny asa ny mpanao gazety, nitazam-potsiny ihany koa ireo havana manana ny maratra sy ny maty. Na ireo mpiasa azy tsy malala ny tarehimarika marina, ny amin'ny hoe firy ny naratra sy firy ny maty. Misy afenina tsy tiany be sy ny maro fantatra ve raha ny nambarany. Tanan'ity moa zany izao raha ny tena marina zao amreto misy fianakaviana hoe tsy fantatra hoe misy taraiky ato. Noho ny antony zava-dehibe tokony zany mba mila fahalalana mba hijery tsara ny akatsa sy antavany ato hoe manahoana famarinana anao toa sa hoe hoafenina vely izy ny antony. Mamanaiky amin'ny fitondrana fa tsy tokony hoafenina zavatra atao zao fa mba tiana hita amin'ny marina sy lova sy fotony. Dia zavatra koa mampalahelo azy zany satria ohatrany hoe natsony le polisy le sécurité le olona le chef de santé dia na le avy eo ary le anaran'le effectif ohatrany tsy fantatra ho azy zany fa ohatrany manjarinjary. Ka eo mihitsy mahagaga an'anazy natsona daholo ny chef de élément le olona rehetrarehetra natsony ireo tokony andraikitra ireo dia avy eo ohatrany tsisy fantatra ho azy zany le izy. Fa io zany raha tsy fantatra hoe jerena mihitsy ny tena marinao amin'ny eo ambony io tsy fantatra mahitsy. Le amin'ny lafiny iray zany tsy hay hoe fahadisoana ve ny ingénieur sa le karana no diso manao foana satria le zavatra mando, le zavatra mbola tsy mipetraka amin'ny plasiny tsara ampiakarina ihany. Vitany ambany dia to dia aroso ny olona manofa an'le izy dia ambarina ihany ny ambony nefa tsy vita dia mitambesatra tsy izay ny tena nampirodana. Na ireo mpiasa manao ny trano aza mahatsapa fa tsy nety ny asa nataon'izy ireo, saingy noho ny baiko midina avy amin'ny vazaha sy ny injeniera no tohizana ihany ny asa. Za mpanao trano io ny asa kipa ary tena fantatro zao dia hoe fondation an'ilay trano zany na tonga an'io dia fo an'ny ingénieur satria io dala io vao tavalatsaka io tokony hoe mba ray volana zany io zay vao tokony hoe hiakatra anefa io mbola tsy ampitapabolana akory le dala parapay mbola tsy maina dia ataonareo le rafitra dia tsy mety le izy. Maro tamin'ireo trano manodidina ihany koa no simba vokatra ity fianjerana ity. Atopoko mponao amin'ity trano ity izay nirodanan'le foto-dravitra sahavo be io nefa tsisy elanelana akory, tsisy elanelana manasakana anay fa juste kely lakan-drano fotsiny elanelany amin'ny tranonay zany. Zay ny latsahana io beton io, hitanareo io beton io tao natory party an'io natory vao avy naka zaza tao dia nakao an-dakozia amin'ity ilany ity dia latsaka amin'izay io afatao varavarankely avato izay no nivoaka dia zao ve dia mba rariny. Le zavatra nitranga dia za moa efa tena efa tsy fantako tsy hoe za zany tao an-trano eo am-pinanakanina izay efatra miaraka amin'ny zavikeliko dia rehefa teo zay nisy bandikely izay aloha nanalako phrase teny ambony teny dia tena niteny mihitsy hoe moramora ry zany fa malemy io tany io vao avy nahazo ny orana maly io tsy tapitapitra izay tsy apy 10 minitra teo dia io nirodana be io izy fa le zanako ray zany tao amin'ny WC io izy dia mivoaka izy dia avy izy niditra dia naka le zavikeliko tany ambadika tany izy vao tao an-dakozia zay izy nitsy ny lakozianay dia mihinana lasopy teo zay nanao lasopy teo dia zay amin'izay fa tonga dia nisy ohatrany fasika be dia io. Nisy endoatra ihany koa ny mpitazana teto, antony ny entana tavela tao ambanin'ny trano indray no niezahana nalaina fa tsy ireo olona mbola voatsindry ny beton. Tamin'ny 3 ora sy sasany ariva teo, ora nandalovana teny amin'ny Asiera, olona iray no fantatra fa namony ainy vokatra itivonany tranga teny Anosizato Atsinanana ity. Ary olona 7 naratra ary tsy misy ahina ny ainy. Hotaterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny fivoaran'ity toedra rà ity. Manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny miantso ireo namany tsy OPF ireo solombavambahoaka voafity teto amin'ny faritra Alalamanga. Ny soatoavana sy ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny tokony hojerena ho izy ireo fa tsy ny fitiavan-tena sy ny fitiavana fahefana Gaëtan Andriatsilava. Taoriny ny fanambarana nataon'ny OMC nasionaly omaly nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy ny olom-boafidy ifanome tanana sy iara-itsinjo ny mahasoa ny vahoaka ireo solombavambahoaka voafidy teto Analamanga. Miantso ny birao maharitra ny anteny miaram-pirenena ihany koa izy ireo andray fepetra amin'ireo solombavambahoaka mini manelitsao sy manankorontana ny vahoaka. Amin'ny ankapobeny dia miantso izahay solombavambahoaka maro anisa atao anatin'ny anteny miaram-pirenena ho amin'ny fitonena
ho amin'ny fijerena ny tombontsoa iombona ny firenena amin'ny fanatsaharana ny fanelezana tsao fanelezana lainga amin'ny aino aman-jery isan-karazany. Ny anteny meram-pirenena dia institution anaovana sy ampiarana ny demokrasia eto Madagasikara ary misy ny fomba rehetra atao anatiny ty anteny meram-pirenena ty anaovana ny fanadiadina anaovana ihany koa an'izany asana solombavam-bahoaka zany. Zay no iantsonay ny birao maharitra ny anteny meram-pirenena mba iantso sy hanao rappel à l'ordre amin'ireny solombavam-bahoaka izay hita fa mivoaka ny andraikitra sy ny maizy ny solombavam-bahoaka ireny. Mangetaheta filaminana ny firenena ka tsy ekena ireo mieritreritra ny anankorontana. Ny soatoavina mamalagasy ny tokony atao ambony hoy izy ireo fa tsy ny fitiavan-tena na ny fitiavam-pahefana. Misy ny vahoaka tena mangetaheta n'izany filaminana zany sy fandrosoana dia miantso antsika rehetra ho tony. Satria ny antony dia misy manana heritreritra anankorontana eto amin'ny tany sy firenena iza ny azo tombontsoa. Ka eto izahay solombavam-bahoaka maro anisy miaraka amin'ny olom-boafidy rehetra any amin'ny toerana misy azy avy tsirairay avy ny distrika dia miray feo fa ny filaminan'ny Madagasikara no ahafahantsika mampandroso ny firenena. Malagasy isika aiza le soatoavina maha-malagasy ary indrindra averiko ihany teniko matetika hoe kristianina isika aoka vatsitsika indray no andeha atao hoe iantso fifamalinana amafilaingy amin'ny anao manjery isan-karazany fa mijoroa milaza ny marina ho amin'ny asany rehetra amin'ny mahasolombavam-bahoaka atsika fa asa masina nametrahan'ny vahoaka atsika izany ka aoka ny marina no olazaina amin'ny vahoaka. Ratsehiviny isan'ny tepoka nampatsehiviny OMC omaly taoriny ny fivorinana nataon'izy ireo ny fandraisana fepetra entitra amin'izay mety foaram-pefy sy ny fambolena korontana eto Madagasikara. Ny fitatiavana vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy ho an'ny orinasa Jirama analana ny fijalian'ny mpanjifa manoloana ny jiro sy ny rano ary ny sasy sy ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo izay mandory sy manimba fananam-panjakana sy fananana iombonana raha misy fitakiana atao indrindra ireo mpianatry ny université. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny tsara ny fambodina vola vahiny ho an'ny Madagasikara nandritra ny taona 2024 na teo aza ny valinaretina Covid-19. Na tsara hatrany izany izay natratra hatrany amin'ny 440 isanjato raha mitaha ny taona 2017 isan'ny mitazona larana voalohany amin'izay fambodirana vola vahiny eto Madagasikara izay sehatra ny lavanilina. Ka itao Andriatsila. Nateo aza ny fandalova ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara, ny atsara ny fampidiana vola vahiny ho an'ny Madagasikara ka natratra 7.704 miliara ariary raha toka 4.705 miliara ariary no napetraka. Izany hoe natratra tany amin'ny 4.440 isanjato. Ny taona 2017 tsy ahivina, taona mbola tsy nisy fandalovan'ny coronavirus sy ny krizy ara-pahasalamana, natratra tany amin'ny 7.303 miliara ariary ny vola vahiny tavaverina raha toka 7.704 miliara ariary no napetraka. Izany hoe natratra tany amin'ny 8.270 isanjato. Antony nilazana fa niatsara ny vokatra tamin'ny taona 2020 ary antenaina fa hiatsara hatrany. Raha ny loharano vaovao azo nisehatra ny vanila izay nahitana hatrany amin'ny 8.705 miliara ariary no amin'ny laharana voalohany. Manaraka azy eo ny arena kibony tany izay tombanana hatrany amin'ny 1.9 miliara ariary nateo aza ny fitsaharan'ny fitrandrahana ny taona 2020. Manaraka ireo nisehatra ny lamba, ny fambolena, ny trondro sy ireo hazan-dranomasina ary ny huile essentielle sy ny jirofo. Nandritra ny 4 taona farany natratra tany amin'ny 5.4 miliara ariary ny vola vahiny tavaverina teto amintsika. Misy fiantraikany mivantana amin'ny sandany ariary ny fampidiana ireo vola vahiny. Nanamafy ihany koa ny ministera tompon'andraikitra fa zava-dehibe ary misy fiantraikany lehibe amin'ny toe-karena malagasy ny fahaiza-mitantana sy ny fitantanana mangarahara eo amin'ny fandondranana sy ny fanafarana entana, indrindra eo amin'ny fikarakarana ny antotan-taratasy sy mifandraika amin'ny fanakalozana vola. Tsy ahivina hatrany 90 andro ny fotoana omena ireo orinasa amerenana ny vola vahiny ary 90 andro ho an'ireo zone franche. Isan'ny vola fanondrana miavitsy mpanao eto Madagasikara ny cannelle. Ny ena hatrany amin'ny 5.7 isanjato ny vokatra raha oharina tamin'ny 20 taona lasa. Ny cannelle izay be mpitady eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena antony anohanan'ny tetika sakazay ity seha-piarina ity ankehitriny io nasana.
Ny enatra amin'ny 5.7 isanjato ny vokatra kanelina ondrany Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tato anatin'ny 30 taona farany. Raha tany amin'ny 540 hatramin'ny 3 taona isan-taona izany talohan'ny taona 5.7 zara raha misy 27 taona izany ny taona 5.20. Ankoatra ny fienana, ratsy ihany koa ny vokatra ahondrany Madagasikara. Amin'izao fotoana zao zany tsika dia efa manomboka mamerina tsikelikely satria tao anatin'ny 2 taona sy 4 taona lasa zao dia efa manomboka mitrandraka hatramina fakana kanelina le mpamboly amidy amin'ny tsena satria tsy ampy tanteraka le vokatra. Amin'izao fotoana zao ny production antsika dia tena tsy ampy dia tsy ampy ary ny qualité dia tena azo lazaina hoe anisan'ny qualité tsy mahafapo an'ireo mpikirakira n'io vokatra io anatin'izany ny collecteur sy ny exportateur tena ratsy tanteraka le qualité n'le vokatra satria mifangaro daholo hatramin'ny fakany kanelina ny hodiny izay mbola tsy tokony matoy tsara alefa eny amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tsy manome an'ilay qualité tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao tsika amin'ny teny zao. Anatsara ity volo-fanondrana ity ny tetika SACAZEF na ny croissance agricole et de sécurisation foncière amin'ny fanavaozana ireo zanakazo. Dia amin'izao fotoana zao efa natafapetraka antsika base productive vaovao eo amin'ny any amin'ny 3 hetsy zanaka zanaboly canelle plan de canelier miparitaka any amina commune maromaro io zany ho lasa base productive solide rehefa tapitra ny tetikasa satria eo amin'ny 4 taona eo 3 taona vao manomboka manome vokatra voalohany ilay zanaboly canelle. Ankoatra zany amin'ny canelle efa misy dia fampianarana an'ilay olona hoe ohatran'izao ny antsoina hoe système d'exploitation rationnelle des plans existants mba ahafan'ilay olona mitrandraka araka ny tokony ho izy ireo vokatra efa misy fa tsy atsoina manaraka atsoina hoe fitrandrana izay atao hoe miparitaka tsy voalamina. Tsy ivona ny distrikan'ny Tomasina faharoa feno Rivatsinanana ary Brikavila no isan'ny ahitana mpamboly kanelina be indrindra eto Madagasikara. Isan'ny vaovao misongadana ihany koa dia tsy hita taratra amin'ny faktura voarain'ny tokantrano maro ny fienan'ny vidin'ny herinaratra araka ny fametrahana ny tarifa Optima vao maika aza miakatra ny vidin-jiro voaray ny volana janoary ho ny tokantrano izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Yves Richard. Raha tokony hihatra manomboka amin'ity volana janoary ity ny fomba fikajiana ny herinaratra vaovao Optima natao hitondrana vahaolana manoloana ny vidanga ny vidin-jiro. Tsy hita taratra amin'ny faktura voaray ny tokantrano maro ny fihenam-bidy. Vao maika aza nahitana fisondrotana ny vidin-jiro voaray ny volana janoary araka ny fanehoan-kevitra azo. 7 sy 1 ariary zany nefa ny Desambra 140 000 ariary. Misy elanelany be zany le izy, misy elanelany 3 alina. Fandanina nefa raha zoina dia mitovitovy ihany tsisy elanelany be fa kely fotsiny ny elanelany. Eo amin'ny 5 kWh. Desambra zany 259. Dia ny janoary nefa tafakatra 310. Nefa ny volana ray raha ihany ny zavatra ampiasaina tsisy différence atao fa mitovy ihany. Izy nefa hoe ahena tony eo ihany eo zany mitombo ary le izy. Fandoavana hatramin'izay zany eo amin'ny 140 000 139 000 ariary foana. Tsy tafakatra 175 oty 175 000 ariary. Mbola tsy mazava ihany koa ankoatr'izay ny fomba fikajiana ny sandany herinaratra miainga avy amin'ity fanasokajiana ny mpanjifa araka ny fandaniany ity hoetrany ny fanehoan-kevitra. Ho an'ity toeram-pivarotana ny masaka iray nanaovana ny fanadihadiana ity, tafiditra anatin'ny tarifa ekonomika no misy azy, izany hoe manana fandaniana latsaky ny 510 kWh. Raha fihenam-bidy hatramin'ny 920 isanjato oharina tamin'ny faktura teo aloha araka izany no tokony ho azo anatin'izay. Tsy nahitana fiovana firy ny faktura voaray raha ny fanazavana. Volana mai zany ny anay jiro 2020 mai 2020 le kilo atao atera laninay zany 112 dia jiro nalohanay zany tela amby 30 fitonjato sy 7 sy 9 ariary. Janvier ndray zany 2021 kilo atera laninay zany 111 dia vola alohanay zany 920 sy 900 sy 2 sy 9 ariary. Zany hoe tsy nahitana fibana zany ny jironay na tamin'ny taona 20 amby 2 arivo na tamin'ny taona 20 amby 2 arivo.
tsy mbola nahitam-boka ny ampifampidinana ny vidin-jiro arak'izany ny fametrahana ny Optima hatreto. Tsy mazava maro ihany koa ny tolotra ka angatahany fanazavana bebe kokoa. Ny fitadiavam-baolana mahakasika ny vidin-jiro izay nanomezany fitondram-panjakana fepitoana 7 orany Jirama nandritra ny filan-kevitry minisitra farany teo. Tahaka mahazatra anaraka dokavarotra isika melohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fandriamatora Danoir Julien zay tompona ndraiky eo anivon'ny précaisse ankady fotsy miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-baovao fanontaniana voalohany apetraka aminao dia inona ary maresaka sy azo aroso amin'ivon'ny précaisse ankady fotsy eo amin'izao taona vaovao izao. Voalohany indrindra aloha dia faly miarabantsika isa tokantrano ary raha roso rehetra amin'ity taona ity ny précaisse ankady fotsy. Ny ao ankady zany zao ny précaisse dia manomana fanadinam-panjakana ohatra ny mahazatra fa amin'ity kosa dia mizara roa le izy. Ny anankiray faradoboka dia ray volana ihany zany manomboka 5 février ny cours zany. Ao ny ACMIL l'académie militaire vavy na lahy. Ao koa zany ny gendarme, élève gendarme, ao ny agent pénitentiaire dia ao koa ny police. Zany hoe commissaire de police, officier de police, inspecteur de police ary ny agent de police. Dia ny faharoa ndray le fizarana faharoa dia 3 volana. Zany hoe manomboka amin'ny 5 février zao daholo dia tsy zany fa ny magistrat judiciaire, magistrat administratif ary magistrat financier. Tsy pianeto fa ny magistrat financier dia afaka mirotsaka ihany koa anao fanadinana ifaninana ny reo économiste na ny nanao gestion fa tsy voatery ny zay nanao droit ihany satria betsaka amin'ny matière efa nataony tany ampianarana tany misy miverina ihany. Dia ao koa zany ny greffier io lana vavy ihany koa dia 3 volana ihany koa zany manomboka amin'ny 5 février ho avy zao. Dia ny ENAM zany dia agent diplomatique, inspecteur des impôts, administrateur civil, administrateur des services financiers, commissaire au commerce, dia misy ny administrateur ny civil. Zay zany le fizarana faharoa zay misy ao amin'ny précaisse. Dia ny akatso koa zany tsy adino fa miditra izy amin'le ray volana. Ao zany ny droit, gestion, agro, polytech. Zay zany tafiditra ao anatin'le 5 février dia manao ray volana ihany koa. Ary inona kosa ary ny hoe satria maro ihany ireo mampianatra amintsika amin'ny teny zao inona ny tena mampiavaka ny précaisse ankady fotsy raha mihoatra an'ireo hafa?
les raisons mampihafa leo ao akaty fotsy dia ny resaka mpampianatra efa hoe manandrakefa manana ny fomba rehetra entina mpitaina ny mpianatra ary indrindrindra le hoe matiera ray dia mety mpampianatra 2 na 3 na 4 teo zao 4 mihitsy zay nonana français satria moa ny français hita fa misy lesoka be dia be zany eo amin'ny ankizy ankehitriny dia 4 zay no manao an'izay français zay. Anaona kosa ny vokatra ho amin'ireo fanadinana karakara hatramin'izay moa zany dia namoaka major foana ny tao aminay hatramin'izay ka hatramin'izao dia misy zay fa mbola isy ihany koa zany major ivoaka ao amin'ny préks amin'reto fanadinana maromaro reto. Ny greffier sy ny magistrat mbola tsy mivoaka ny invite concours fa manomana milotsika satria ny tompona ndraiky tao amin'ny école no fa niteny tao amin'ny masombahoaka fa isy concours indroa mihitsy raha amin'ity taona ity tapany voalohany any amin'ny premier semestre izy dia deuxième semestre zany tapany faharoa ka zao dia efa miomana satria hitanareo fa hitsikinjehana zany na nitoerana azy amin'ity aretina zay mahazo atsika ity fa mihitsy fa tsy azo atsika mianakavy akory zany. Aiza vaiza tsara ary misy ny préks ankady fotsy sy ny numéro azahoananareo. Ny préks ankady fotsy dia eo ambanin'ny shell ankady fotsy dia eo akaiky ny centre de santé Manampisoa eo mihitsy izy dia ambony kely ny hectare raha vaty ambany ianao zany no miakatra. Ny adresy moa voalaza teo fa ny téléphone azahoanan'ny préks dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na ty le numéro vaovao 034 13 234 20 034 13 234 20 zay no azahoana ny préks ao akaty fotsy. Ny amaranantsika anazy ary afaka averinao avy ny reo fanamafisana reo zay karakarainareo sy ny fanentanana. Ny ray volana zany faradoboka manomboka amin'ny 5 février dia ny akmil dia ny nekatso dia ny polisy dia ny gendarme ary ny agent pénitentiaire reo zany manomboka 5 février dia ray volana. Ny telo volana kosa fa manomboka amin'ny 5 février ihany dia ny magistrat administratif, magistrat judiciaire, magistrat financier dia ao ny greffier ihany koa ary ny enam moa dia ny agent diplomatique, inspecteur des impôts, administrateur civil, administrateur des services financiers, inspecteur du travail, commissaire du commerce sy ny inspecteur des domaines. Reo zany le fizarana faharoa. Ny fiainana moa hitantsika ihany ny amafiny fiainana ka raha fa misy ohatran'izao ny concours omanina dia tsara mandeha misoratra mialoha satria no avonao mihitsy zany no karakarainy ary efa misarotra ny zavatra rehetra zany ny iainan'ny tsirairay indrindra ty amin'ny tany an-dalam-pandrosoana dia ararotina ihany rehefa misy occasion na opportunité ahafahany tena misonitra eo amin'ny resaka ara-sosialy. Zay ao anatin'ny slogan ny préks hoe ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny afarahanao job 8-7. Ankasitrahana ireo no vahiny tatao anatin'ny fampahalalam-baovao sy mitondra ireo fanazavana mahakasika ny ao amin'ny préks akaty fotsy zay. Saotra tomboka. Zay mahakasika ny fanan'izantsika ny vaovao kosa indray dia eo amin'ny tontolon'ny fitaterana. Maro amin'ireo fiara mifamoivoy eto Madagasikara no tsy ara-dalàna na ara-teknika izany na ara-taratasy araka ny fanadidina natao teo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia. Tato anatin'ny 5 andro zay nanaovana fitsiriana mahery ny 700 ireo fiara tsy ara-dalàna. Io ny nasaina. Ireo fiara mamoaka setroka be no mitana tambony amin'ny fanasaziana nomeny ny foibe fitsarana fiarakodia nandritra ny fisavana tampoka no tanterana tao anatin'ny 5 andro. Renantotanisy Savoray tamin'ireo fiara miisa 700 sy 704 no tsirina na hatratra 730 sy 700 ny fiara no sotonany antota taratasiny.
Amin'ireo misy 70 ireo fiara manetroka no nosaziana. Fiaram-panjakana misy 520 no tsinanao fitsirihana ara-teknika. Fiara nitondra larana vahiny misy 220 ihany koa no tsinanao ny réception technique. Ankoatra ireo nisy ihany koa ny fiara avy hatrany dia nahiditra ambala-pamonjana na nahiditra fourrière noho ny tsy fanaovana mihitsy fitsirihana ara-teknika izay mitotaly 720 raha misy 170 kosa ireo fiara tsy tomomba na ara-teknika mety ampidi-doza. Tapitra ny hetsika fa tsara kosa ny manamarika fa ny hohamafisina atao fibe fitsarana fiarakodia ny fidinana tampoka na ny contrôle inopiné eny an-dalambe. Ny mahakasika ny fampanarandalana amin'ireo fiarakodia izay mitondra laharana vahiny sy laharana WW dia ho fanohizana ny ezaka izay fanataonay tamin'ny hetsika natao teo aloha satria mbola misy vitsivitsy mbola tsy navita dia mbola manentana an'ireny aza miandry fidinana tampoka na aza miandry hetsika izay vao hanaradalana. Raha maso akaiky ary hoentitra ny sazy ho an'ireo taxi be tsy manara-dalàna ka mampitaraina ny mpanjifa. Antony nametrana ny GPS ahafahana mijery ny fomba fiasan'izy ireo. Misa 900 hatreto ireo taxi be eto Antananarivo renivohitra no efa misy GPS raha ny fanazavana azo ka eto Andriatsilavo. Ho fanaraha-maso sy ho fanatsarana ny fifamoivoizana ny taxi be eto Antananarivo renivohitra. Ialana amin'ny fitarainan'ireo mpanjifa ary tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fitohanana. Efa nisy ny fanaraha-piara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny Takibe ary ny CNAPS sy ny ICTU amin'ny fametahana GPS ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Mihoatra ny 900 ireo taxi be efa nametrahana GPS amin'izao fotoana ary izahana asiana avokoa ny taxi be rehetra. Côté contrôle zany ino ny atsika eto amin'ny commune zany hoe apetraky ny Takibe aty amin'ny centre opérationnel aty amin'ny commune zany le ny identité an'ireo fiara tsirairay misy GPS ireo dia misy visualisation sur écran géant zany afahana manara-maso ny comportement sy ny déplacement ny ireo taxi be ireo mandeha amin'ny circuit tsirairay aby. Tsy aivina efa manana ny azy manokana ny FMA raha GPS no resahana. Ny ICTU no nanao fanarahana ka tsy maintsy asiana GPS avokoa ireo taxi be misy 3,000 eto an-drenivohitra. Tanjona ny fiarovana ny fiara sy ny fanaraha-maso ny taxi be. Ohatra amin'izany raha misy tranga alatra, mora hita ny fiara, hita amin'ny alalan'ny centre opérationnel ao amin'ny CUA, misy mombamomba ny fiara rehetra. Eo ihany koa ny fahitana ireo fiara tsy manara-dalàna, tsy mijanona amin'ny aré sy ireo fiara mivily andalana. Zany hoe tsy hisy tsomy zany rehefa tafapetraka io GPS io le mikimaky ataon'le chauffeur et receveur zay mampitaraina an'le vahoaka zany amina resaka fitondrantena an'ireo taxi be zay idivantsika isan'andro isan'andro amin'izao fotoana zao hoe miverina andalana tsy tody any amin'ny re akory fa tonono zareo ohatrany hoe ohatra fotsiny hoe akadom-bahoaka anosy nefa izy tokony ho any 67 dia 67 indray izy miantso 67 eo anosy indray izy azafady miantso anosy 67 dia lasa mijaly be ilay vahoaka. Raha tokony hoe andovoly andram-pandeha izy miala avy anakadom-bahoaka hatrany 67 dia lasa mifindra bus indroa. Tsy azo ekeny zany hita amin'ny alalan'io GPS io daholo zany zavatra zany satria efa mémorisenao daholo. Misy cahier de charge zany izay préparen'ny commune dia niarahana ny fameno tamin'izareo Takibe ny technicien zany dia niserena ao anatin'ny mémoire an'le GPS ahafahana mametraka an'izay côté contrôle sy côté sécurité zay. Isan'ny mampitaraina ny mpanjifa hatr'izay ka hatramin'izao amin'ireny taxi be ireny ny fiodinana andalana, indrindra ny hariva iravan'ny mpiasa ka hamonjy ny fodiana. Ankoatra ny fiodinana andalana, ireo taxi be no milaza fa taba-dalana ihany ka soloany olona hafa ho an'ny taba-dalana manaraka na dia mbola hamonjy ny fiantsonana farany aza izy ireo. Amin'izay fotoana mitombo avy-roeny ny vola azony ary mitombo avy-roeny ihany koa ny vola mivoaka ny paosin'ny mpanjifa. Tranga izay tokony araha-maso akaiky ka andraisana fepetra avy hatrany. Manoloana ny fitombon'ny tranga momba ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara, namafisina ny fepetra isorohana fiparitahana zany eny anivon'ny tobi-piantsonana. Napetraka ny komity manokana manara-maso ny fepetra ara-pahasalamana. Fanampanazavana.
ohatra fotsiny hoe vao miditra ato amin'ny enceinte ny gara ny olona rehetra dia tsy maintsy mitondra arovava sy orona. Miditra eo izy dia mandalo an'io tunnel désinfectant, tafavoaka an'io izy dia alaina ny maripanana. Dia rehefa tafiditra ato izy dia anjaran'ireo komity ireo indray no mampanaja azy ny elanelana. Dia ireo komity ireo indray zany ankoatran'izay no anara-maso ny famindrahana fanafody rehetrarehetra na amin'ny fiara izay iainga na ato anatin'ity gare routière ity. Hanasazy koa izay tsy manara-dalàna ato anatin'ity gare routière ity. Zay ihany fepetra izay raisinay eto ary heverinay fa hoentina any amin'ny gare routière hafa koa fa tsy hijanona eto ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hanampy an'i Madagasikara amin'ny ady amin'ny kere any amin'ny faritra atsimo nosy ny firenena indiana. Izay no isany nivoatra nandritra ny lanonana fanamarihana ny faharoa amby fitopolo taona nazahoany izy ireo ny Repoblika sy ny lalam-panorenana. Io no nasaina. Isan'ny firenena nanampy an'i Madagasikara tamin'ireo vonana iseho teto amin'ny firenena i Inde. Isany amin'izany ny fiakaran'ny rano tany amin'ny faritra avaratry ny nosy tamin'ny taona lasa izay nanoloran'izy ireo vary milanja 100 taonina. Teo ihany koa ny amin'ny fiatrehantsika ny valan'aretina coronavirus. Izao indray hitondra ny anjara barikany amin'ny ady amin'ny kere any amin'ny faritra atsimo izy ireo araka ny nambarany Masoivony Omaly teny Analamahitsy. We offer over 100 scholarships. Ny volana May 2024 nisy ny famatsiana ny antsoina hoe médicament essentiel izay tafiditra indrindra amin'ny ady amin'ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara. Ary amin'izao fotoana izao, efa manomana ny fanampiana ho an'ireo malagasy any atsimony nosy izay tratrany ahitany sy ny kere any amin'ny faritra atsimo izahay. I Madagasikara ihany koa tsy ahivony, isan'ireo firenena vitsy nahazo ny appareil radiothérapie DR32 izay hitsabona ny aretin'ny homamiadana. Ankasitrahanay ny fanohanan'ny firenena malagasy any Inde ho observateur de l'océan Indien sy ny fanohanana anay teo amin'ny filan-kevitry ny fiandriam-pahaleman'ny firenena mikambana. In a way which has not been done before. Nomarina Omaly 20 janoary tetsy amin'ny Masoivony Inde Analamahitsy ny faharoa amby fitopolo taona nahazoany Inde ny lalam-panorenany. Nanatrika izany ireo mpanjakana ambony sivily sy miaramila eto amin'ny firenena. Ireo teratany indiana miasa samonina eto Madagasikara ary ireo Masoivo avy amin'ny firenena maro samihafa. Ny fitakinany andamin'ny tehy taona izay tsy mbola voaloha sy famohanany sata amin'ny feny asan'ny inspecteur sy contrôleur du travail no fototry ny fitakina izay ataon'ireo syndican'izy ireo. Manoloana io raharaha io dia nanao fanambarana ihany koa izy ireo tamin'ity androany ity. Ny laharana efson. Mitsipaka maron-drano ny hevitra na fihetsika miendrika fanakorontanana na fiantsiana izay ataondreo namana sasany. Mandaa izay rehetra mety manohitoana ny fampandehanan'ny raharaham-panjakana indrindra eo amin'ny tontolon'ny asa sy ny atokony raharaham-panjakana momba ny asa. Tsy azonay atosy-botana velively ireo mpiara-monina natoka mitady anay amin'izao fahasaranana menjady amin'ny firenentsika izao noho ny valanaretina Covid-19. Manome lanja ny fifampiresahana sy ny fifandakalozan-kevitra ao anatin'ny fanajana ireo antom-panjakana misy. Koa atao ao anatin'ny fahamendrehana sy fampikainoana izany ho famahana ny olana misy. Vonona ny amerina ny fifampiresahana eo amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa mba hitadiavana ny marimaritra iraisana amin'izao zava-misy ankehitriny izao sy hirosoana amin'ny fitoniana ara-sosialy. Na eo izany fitokonana izay natao, misy ihany ireo mpiasa izay manohy ny asany. Na izany aza tsapan'izy ireo fa voailika izy ireo haka manaitra ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky izy ireo. Lehibe ny andraikitra sahan'ireo corps de fonctionnaire ireo eo amin'ny fanatratrarana ny vina mpandrosoana ara-sosialy sy ara-toekarena. Ny fototra indrindra amin'ny fampiroboroboana ny dinika sosialy sy ny asa mendrika ho anrehetra izay imasoan'ny fitondram-panjakana mafatratra amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana dia manaiky ny mazava-dehibe ny antom-pisian'izany tokony raharaham-panjakana na administration de travail izany eo amin'ny fanaitanterahana ireo paikady fampandrosoana kasainy atao. Porofon'izany ny nanaovany vaindoany raharaha ny fanomezana fitaovana lehibe hoentina manandateraka ny asa araka ny tokony ho izy. Iray tsy mivaky sy sary-piaro amin'ny firaisapo ary firaisankina misy eo amin'ny sampiraikoro eo anivy ny asa-panjakana amin'ny fijerena ny tombotsoa iombonana. Rajaivona efa amam-bolana maro ireo syndicat ny inspecteur sy contrôleur du travail no nitaky ny andoavana ny indemnitén'izy ireo enim-bolana izay tsy mbola voaloha sy ny famohana ny santa mifehy ny asan'izy ireo.
Malalaka ny sehatry ny crochet raha ny asa tanana eto amintsika anjerena ho ny mpampiofana iray eo anivon'ny Senam antony nanomezana fiofanana ireo ray aman-dreniny ankizy sahirana teny Antsiadana nanomboka omaly eto Andriatsilava. Ireo ray aman-dreniny ankizy sahirana sy mirenireny eny an-dalana eto Antananarivo renivohitra raisy nantanana eto Tsiadana no nomena fiofanana anao crochet vita amin'ny rafia niarahana tamin'ireto mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina ireto. Ny antony safidiananay ny ampiofana ireo olona ireo amin'ny sehatra ny asa tanana dia satria ny asa tanana dia sehatra anankiray mampandroso ny firenena sy ny olona anankiray satria tsy miankin-doha amin'izaniza fa asa tananao manokana io afaka miasa teny ianao afaka manao izay zavatra tianao indrindra aloha ny rofia mora hita dia ny rofia ihany koa dia afaka hanaovantsika zavatra karazana zavatra maro ary farany velatra kokoa ny lalam-barotra azo sahanin'izay rofia izay. Nosafidiana manokana ny crochet noho izy ahavitana zavatra maro fanampin'izay miroborobo ary mbola malalaka ny sehatra. Raha hoan'ny crochet manokana izao dia tena hita hoe miroborobo be izy amin'izao fotoana izao mora hitana asa kokoa ho an'ilay ray aman-dreny efa manana ankohonana efa anana antom-pivelomana hoe sahirana izany dia crochet somary azo atao hoe vetivety ihany mianatra anazy mora hitana asa kokoa. Manodidina ny 700 ireo ankizy mirenireny raisy ny fikambanana mandantanana ka ny 100 amin'izy ireo no raisy nantanana eto Tsiadana. Nandritra izao fiofanana sy fampianarana asa tanana izao ny ray aman-drenin'ireo ankizy ireo izay mpanasa lamba, mpitaona rano sy mpanary fako no natsoina. Tombony ho an'ny ONG tokoa ny fisiana zavatra ohatr' izao satria zava-baovao ho an'ny ray aman-dreny ilay izy mba afaka mivelatra amina sehatra hafa kokoa izy. Aoriany ny fampiofanana hovatsiana akora fototra ireo ray aman-dreny vonona hiatrika sy amokatra ahafahana manatsara ny farim-piainany ary omena lalam-barotra ihany koa. Tokony aparitaka ireo voka-pikarohana miaro ny tontolo iainana ialana amin'ny fampiasana kitay sy charbon izay manimba ny ala eto amintsika. Efa ela ny nahitana voka-pikarohana momba izany teto amintsika saingy mbola tsy mahenika ny tsena izany hatramin'izao ka eto Andriatsilava. Mihoatra ny 70 isanjaton'ny malagasy no mbola mampiasa kitay sy arina fandrehatra amin'izao fotoana. Antony mahatonga ny fihazakazahan'ny fahasimban'ny ala eto amintsika. Manoloan'izany tokony ampitomboina ary aparitaka amin'ny rehetra ny fanamboarana arina fandrehatra vita amin'ny fako sy ny bozaka ary ny tanimanga. Izany hoe charbon vita amin'ny hazo fa charbon vita amin'ny ravina sapin zao no nandramanay tato hoe le ravina sapin sy le fakofako misy teto fakofako biolojika ireny navadika anay charbon dia izay ny nataony teto androany nampianatra an'zareo sy nanome torohevitra sy torolalina vaovao momba ny fampikarana. Ny teto amin'ny akany avoko Ambohidratrimo no nomena toromarika sy nampianarina. Teo ihany koa ny fanentanana sy ny fampianarana ny rehetra hikajy ny tontolo iainana. Rahantsika malala amin'ny fahasimban'ny tontolo iainantsika dia anisan'ny tena mahatonga ny fahasimbana izay dia ny dortanety sy ny fanamboarana famokarana saribao dia izany indrindra no nisafidianana ilay tetikasa. Dia ny teninay moa dia hoe mbola tsy tara raha izao vao andraikandraikitra ny tsirairay. Ny taona 1724 tia hivina efa nisy faninanana namorona tetikasa hiatrehana ny fivoavavan'ny toetrandro ka mpianatra manodidina ny 1224 avy amin'ny lycée miisa 277 manerana ny nosy no nandray anjara tamin'izany. Tamin'izany fotoana ny mpianatra avy ao amin'ny lycée Ifanadiana no nahazo ny larana voalohany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona 570 no naratra mafy vokatra ny fihetsiketsehana nataon'ireo vahoaka tao Liban ho fanoherana ny famerenana ny fiboana any amin'ny toerana. Mahery vaika amin'ny fivandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Fanadina. Ao Tripolita nandehibe iray ao avaratry Liban, nahery vaika ny fivandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ny vahoaka manoloana ny fepetra ara-pahasalamana izay noraisy ny mpitondra fanjakana any an-toerana. Ny amin'ny amerina indray ny fiboana vokatry ny firongatry ny valinaretina Covid-19. Nandritra ny fifandonana teo amin'ny rotonta, olona 570 no naratra mafy araka andary marika navoaka ny Croix Rouge any an-toerana. Tamin'ireo 570 naratra ireo, olona miisa 7 no tena naratra mafy ka tsy maintsy nampidirina eny anivon'ny hôpitaly lehibe anaraka ny fitsaboana. Tao amin'ny tanàna iray tena manitra ao Liban izay ahitana ireo olona marefo maro ka tokony hitandrina manoloana ny firongatry ny valinaretina Covid-19.
ireo manam-pafana ao Liban izay nanambara fa hatramin'ny fahavalo ny volana febroary ho avy izao hentitra tanteraka ny fihiboana any an-toerana ary namoahana izy ireo didim-panjakana izany ny 17 ny volana janoary lasa teo noho ny fahafenoan'ny hôpitaly andraisana ireo marary ny covid-19 manodidina ny 4 tapitrisa eo ny mponina any an-toerana ka hatramin'izao mahatratra 775 etsy ireo olona voamarina fa mitora ny tsimon-karetana raha toka 770 ireo izay efa namony ainy farany nandrefa nampahan-kevitra ihany koa ny mpitondra any an-toerana ka nampitomboana ireo isan'ny fandriana afaka mandray ny marary eny anivon'ny hôpitaly. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.